Miarahaba tomboky lasy tomboko vavy tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao politika avy hatrany ary no anomboantsika ny fotoana mitohy hatrany ny fitetezam-paritra ho an'ny kandida Marika Ravalomanana ary tany Antalaraka izany no nanatanterahany ny fitsidiana androany. Isan'ny songadina ary nandritra izao diany izao ny fionany tamin'ireo erivelona tao an-tanàna ary koa ny fionany tamin'ireo olom-baofidy. Andeha arahantsika avy hatrany ary ny andindininy tanteriny Dina Razafy Manotrona. Nandalo tao amin'ny distrika Natala ny kandida larana fa 520 Marika Ravalomanana. Isan'ny napiavaka izao fatongavany atao Atala izao ny fionany tamin'ireo ben'ny tanàna voafidy atao anatin'izany distrika izany. Ireto olom-boafidy ny fotony ireto izay vonina ny ara-iasa amin'ny K25 voaresaka atao anatin'izany ny lafiny fahadiovan'ny tanàna fa manodidina kosa ny tontolon'ny fifidianana fiatrehana ny fiodinana faharoa dia nambara ny kandida Marika Ravalomanana fa ilaina ny fahatongavana mifidy ary tena zava-dehibe kosa ny fiarovana ny vato. Tena faly tonga aty Antala aty amin'ny faritra Sava avy niona sy fampidinika tamin'ireo ben'ny tanàna eto amin'ny distrika Antala ary dia mahita le fahadiovan'ny plage ty mantsy le plage nisy an'ilay fakofako nentin'ny cyclone madio soamatsara izy ty zava-dehibe ny fionana sy ny dinidinika zay natao teo amin'ireo ben'ny tanàna ary izy ireo koa vonina tena vonina tanteraka satria tadidiny le fanadiovana ny tanàna. Fanamby fanaovanay dia hoe ampanoloso amerina ary indrindrindrindra anamboatra anangana ny tanàna indray mbo lasa madio tanàna madio mahate honina ny tanàna eraky Madagasikara. Ho apetraksika eto mantsy lay fitsinjaram-pahefana tena izy mena ny asiny ben'ny tanàna mena asiny fokontany ary ihany koa ho ampiny izy amin'ireo asa tokony ataony rehefa madio ny tanàna rehefa mahate honina sambatra amponao aminy. Zay ny mendrika ny vahoaka eto Antalana misy aho miaraka amin'ireo ben'ny tanàna sy ireo chef fokontany ny mpampianatra ny olon-tsotra ny député indrindrindrindra dia nidinika teo zay dia mifampiresaka teo zay dia tapaka ny hevitra fa hiasa iaraka ary rehefa hiasa iaraka amokatra be zay rehefa avy eo fa nitambiny zay kosa dia tsy maintsy atao zay hanatsarana sy hananganana indray ny firenena vanina ametrahana amin'ny toerana maizy azy ireo fitsinjaram-pahefana tena izy dia ny chef fokontany ny ben'ny tanàna tena faly ahy aingana dia aingana dia vitantsika indray ny fanaraina ty firenena ty satria tena tsy misorona mihitsy nyreo fa tena namoaka ny tao am-pony tena nilaza izy hoe zay président tena faly zay fa dia hiatrika ny deuxième tour fa hitantsika amin'izay ny hitsarana ny mety sy ny tsy nety ary indrindrindrindra ny mpandrava sy ny mpanangana ka dia leo ho avy anjaranareo amin'izay zao no mahita hoe aiza no anentanana voaka mba tonga hifidy fa ny tena zavatra lehibe koa dia ny fiarovana ny vato tandremana tsara hoe ary vahoaka mihaino asy mijery amin'izao fotoana zao arovo ny vatotsika reo délégué zay apetrakitsika tena délégué tena vonina hijoro ary tena vonina hiaro reo vato azotsika ireo Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo kosa indray dia niampy 20 ireo fiarabe mpandroaka fako eto an-drenivohitra. Izany dia vokatry ny fifampitokisana eo amin'ny mpitantana ny commune sy ny mahalala-tanana iray. Aritra 5 andro ity fifanomezan-tanana ity izay manomboka androany ka tsy farana ratsy ny talata izao. Rahantsika avy hatrany ary ny andindin'izay. Mitohy hatrany ny fanomezan-tanana ny Sanva amin'ny fanesorana ny fako eto amin'ny tanàna Antananarivo ataon'ny CUA na tsy andraiky ny azy zany araka ny toromarika ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny mpanolotsaina manokana Marika Ravalomanana satria mila miaina amin'ny tanàna madio ho matehonina ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Araka izany ho toy ny fanomezan-tanana ny Sanva
tamin'ny fanesorana ny fako efa roa herinandro zao izay nampiasana tractopelle miisa 3 sy ny camion lehibe miisa 420 manampy ny an'ny Samva miisa 220 dia camion miisa 20 indray izay fiarahan'ny CUA sy ny olona mpandrarama lalatanana no anala amin'ny fako amin'ny andro atoandro nanomboka androany zoma 3 novambra hatramin'ny talata ho avy zao. Nisy ny fidinina teny amin'ny samvanany sana nataon'ny commune Antananarivo renivohitra notarihan'ny lefitra voalohany ben'ny tanàna Olivier Randrenarso sy ny délégué ny boriboritanienina ary ireo ekipa teknika eto amin'ny tanàna Antananarivo nandamina niaraka tamin'ny Samva amin'ny tetikasa matotra amin'ny fanesorana ny fako. Manomboka izao dia isan'ny fanaraha-maso ireo camion ka isy ekipan'ny commune nanaraka ireto farany araka ny nambaran'ny lefitra voalohany ben'ny tanàna Olivier Randrenarso mba tena andeha araka ny tokony ho izy ny asan'izy ireo. Nisy toromarika nomen'ny ben'ny tanàna Antananarivo sy nomen'ny conseil spécial ny président Ravalomana hoe tokony madio ny tanàna dia ma-conseil spécial azy miara-miasa amin'ny commune ben'ny Antananarivo izy dia toy ny esaka efa natao hatramin'izay dia anamafisina zao esaka zao efa rahantsika malala fa hoe ny fanalana ny fako dia amin'ny Samva nefa noho ny tena hoe hitantsika ny zava-misy ny fako mivahoaka itsetsy dia efa nanome tolo-tanana ny Samva ny commune ben'ny Antananarivo tsy voandroany io efa hitanareo zany efa roa herinandro zao ny fitohizan'izany ka hitanareo maso zao ny camion reto ambadiky reto teo voalohany ny commune ben'ny Antananarivo dia amin'ny alina no mampiasa camion lehibe na 20 mètres cube anampiana ny Samva fa zao na amin'ny atoandro ara dia mila tohizana dia ezaka satria araka ny tengonareo teo tsy maintsy atao zay elan'ireo fako ireo ndrindrindra amin'izao fotoam-pahavaratra zao manomboka ny campagne bersia sanatriny zany antitsika hoe mivangony be ny fako dia izy pesta indray zay vao hetsika tsy mendrika an'izany vaoaka n'Antananarivo tokony iaina amin'ny tanàna madio somateonina sy mahasalamitsika zay no anohizana zao ezaka zao ary zao camion 20 zany nampiasaina amin'izao atoandro zao maly zao camion 20 koa ny efatra amby 20 nampiasaina tamin'ny alina lehibe noho ireto ty 20 mètres sy 20 mètres cube reto somary kelikely miveta reto ty 10 mètres cube ary ny raha alina koa dia ampiasa trax zay ny trax zany moa dia hoe ny fanalana ny fako ireo manko misy fomba roa nanalana azy na le camion chargena tanana olona 10 isaky ny camion zany no ampiasaina amin'ny reto zay no atao amin'ny tany fa amin'ny alina trax no ampiasaina ampiasa trax telo zay ka raha trax telo zany no ampiasaina mahavita hatramin'ny 5 voyage ny camion ray mandeha makany an-dalanitra. Izy ity moa zavatra iaraha-manana Antananarivo atsika jiaby misy izy ny fiteny any amin'ny faritra atsika jiaby ka tsika jiaby reto manana andraikitra mba tokony ho raisina amin'izay tany fanandify amin'ny tena fanandify taminay zany izy efa tafiona tamin'ny madame le maire ny tenanay zany maly dia tsy nisalasala zany nanaiky dia zao toa zay zao toko mamely tolo-tanana ho antsika rehetra etomponina Antananarivo. Nietsika avokaraka izany ireo boriboritany enina teto an-drenivohitra tamin'ny fanalana ireo fako mivangongo eny amin'ny dabapako lehibe nanomboka ny aliny alaroby teo izany fanomezan-tanana ny Samva izany araka ny baiko ny mpanolotsaina manomboka ny ben'ny tanàna Andriamatoa Marika Ravalomanana manangona ireo fako ary mitatitra izany makeny Andralanitra no natao nandritry ny 3 alina ny sesy izay ezahana ho vita rapijo avokoa moa ity etsika ity andeha rahatsika ny fanadihadiana. Tsy niandry ela taorian'ny baiko nomen'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny toromarika nomen'ny mpanolotsaina ny ben'ny tanàna Andriamatoa Marika Ravalomanana dia nandray ndraiky ny avy hatrany teo anivy ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny fanalana ireo fako na dia anjara ny Samva azy izany. Taoriany tamin'ny 9 ora alina ny nanomboka ny fandraofana ireo fako isaky ny boriboritany. Nidina ifotona anaramaso izany ny filan-kevitra munisipaly ho an'ny teto amin'ny boriboritany fahenina. Aketina eo ampanaovana ny ataontsika hoe programa propagande politique amin'izao fifidianana zao dia tonga tamin'ny Samva tsy misy financement tsy misy fanoana ministera ny rano tsy afaka mifampo eraky Antananarivo tsy afaka hijery fotsiny amin'izany zay tompona ndraiky rehefa Antananarivo dia nanapa-kevitra hanome tosika aloha
hatramin'ny sabotsy farafarasiny. Tafiditra ao anatin'ny andraikitry ny komina Antananarivo renivohitra ihany koa ny ady amin'ny zava-mahadomelona. Tsy ny olona fotsiny tamin'ny fandraofana ireo fako teny amin'ny dabapako izy ireo ny alina indy fa nanadio ihany koa ny teny Analakely sy ny manodidina izany hoe tao amin'ny boriboritany voalohany. Nanadio ireo toerana mety ahitana izay zava-mahadomelona izay ary indrindra ihany koa nandraraka ranom-panafody mba hiadiana amin'ireo bibikely mitondra aretina. Toy izao indrindra ary ny fanazavany tompon'andraikitra avy eo anivony boriboritany voalohany. Ao anatin'ny lalàna mifehy avy hatrany ny kôdy municipal mikasika an'ireo le lalàna maro samihafa niady amin'ny zava-mahadomelona ny tsy azo ivarotana an'izany an-dalambe dia anisany nanomboka nandray andraikitra ireo entité rehetra izay voalaza teo. Ary ny zava-dehibe amin'izy ity dia tsy vita amin'ny fanadiovana fa fandrarahana mihitsy ny vovom-panafody. Rehefa manadio izany dia doizina tsara hanaraka ny sokajy rehetra ambaratonga indrindra ny fandrarahana fanafody. Izahana ovitraina rahampitso ity hetsika fanalana fako Vaovao ity ho an'ny eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Miandry ny fahatsapahan-tenan'ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny fampandehanan-draharaha momba ny toy ny fandraofana fako eto Antananarivo. Na izany aza hiezaka hatrany ny komina Antananarivo renivohitra tsy fanjana fa andray ny andraikitra tandrify azy ho hiatrany ny fanazavana. Araka izany dia mbola itoy izao alina izao ny fanalana ny fako eto amin'ny Antananarivo renivohitra. Mbola ijanona eo amin'izay resaka fanadiovana ny tanàna izay hatrany isika dia fokontany 30 no manatanteraka asa tana maro mandritry ny efatrandro ao anatin'ny boriboritany voalohany. Ao anatin'izany ny fanadiovana ireo lakan-drano tsetsin'ny fako sady ho fisoroana ihany koa ny mety ho fiakaran-drano amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny laminasany ben'ny tanàna n'Antananarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana moa izao etsika izao. Tiana Razafy Manotrona. Fokontany 30 eny amin'ny faritra iva boriboritany voalohany komina Antananarivo renivohitra no nahazo tombotsoa manokana amin'ny fanaovana asa tana maro mba fanadiovana ny tanàna. Aritra efatrandro ny asa ary hoezahana diovina avokoa ireo lakan-drano tsetsin'ny fako sy fotaka mba ho fisorohana ny fiakaran-drano eny anivon'ireo faritra iva. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny boriboritany voalohany dia hoezahana diovina ao anatin'ny fotoana fohy ny tanànan'Antananarivo araka ny laminasa izay nomeny ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Laza ihany koa ity farany fa miasa andro manalina ny mpiasan'ny komina amin'ny fandraofana amin'ny fako ary fiara lehibe efatra isaky ny boriboritany no manatanteraka izany isaky ny alina. Anatina fotoana fohy dia tsy maintsy diovina Antananarivo satria raha antsika malala fa betsaka zany ny fako na eny amin'ireny toerana fanariana fako ireny na aty anaty tanàna jerentsika amin'izao zany moa zany aty ambany tanàna zao tsika dia feno le fako na amin'ny kanala tsisy tsony andehanany rano satria raha antsika malala zao fa ho avy ny orana tsetsina tanteraka ny kanala zany aty amin'ny faritra iva. Izay zany ny tanjony ny komina ben'ny Antananarivo zany anadio ny toerana rehetra izay ahitana fako zany indrindra amin'ireny kanala izay ivoahan'ny rano ireny. Ity moa zany asa tana maro no natao zany dia misy santana zany ho an'ireo olona izay mpandray anjara ao anatin'ny fanadiovana zany omena zany karazana solon-tsakafo zany izy ireo. Ny fanentanana moa zany izay mihitsy zany ny idinanay ity moa zany efa tohany zavatra efa natao hatramin'izay. Ny toerana izay ilanay ohatr'izao zany dia ametana autocollant hoe ny kanala dia tsy fanariana fako fa ivariana ny rano satria lasa manjona amin'ny tsy lany ihany ny mponina satria rehefa manary fako ny anatin'ireny toerana izay andehanany rano ireny dia lasa manetsina le kanala dia le toerana izay ipetrahana ihany no tondraky ny rano zany dia misy zany ny fanentanana ary misy zany ny suivi izay ataonay zany manomboka izao hoe rehefa miala amina toerana anankiray manadio dia misy tompona andraikitra raha antsika malala zany fa manana mpiara-monina antoko izay miara-miasa aminay amin'ny RFDO na me fitaovana zany entina ikojakojana zany reny kanala reny mba elana an'izay hoe manadio foana isan'andro nefany ny olona tsy mahay mianatra hoe mahay manadio. Araka izany dia manentana ny mponina ny komina mba hanaja ny fahadiovana ary hanaraka ireo lamina izay napetraka ny mpitondra ny tanàna mba ho tombotsoan'ny tsirairay. Izy ity moa zany efa asa fanaonay satria izay mpiasa amin'ny RFDO dia mba isian'ny fanadiovana sy
sy andehanan'le rano tsara zany dia zay no mahatonga ilay nanadio an'ity canal sy ny anyity zany moko moa izy eo vavaiko moa zany dia tanterahanay manana trano fa tsy manana WC rehefa mampanofa trano dia lasa ny olona le tsisy WC manary maloto dia zay mahatonga le narinay zany le fanadiovana tsena ty aminay narinay karakarana azy sy niezaka an'le anao le ivadika eo amin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana indray isika dia nanao fanambarana avy eo anivo ny seni androany fanome antoka amin'ny fangararana amin'ny fiodinana faharoa ary miantso ny kandida ihany koa ny seni mba samy anaiky izay safidy ny vahoaka eo ny faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra no amoaka ny vokatra vonjamaika ny seni amin'izay fifidianana fiodinana faharoa izay Jessica Miray. Manome tokony avy eo anivon'ny seni amin'ny fangararany fifidianana fiodinana faharoa ary isy mihitsy ny fivoriana isan'andro ataon'ny seni mba hijery ny birao fandatsaham-bato manerana ny nosy. Miantso ny kandida ihany koa izy ireo mba anaiky izay mety ho voka-pifidianana eo satria izay no safidin'ny vahoaka. Fa ny zava-misy dia ny détermination any seni zany tena anao ny zavatra mangarara tanteraka. Représenté daholo malagasy ray manontolo laza nareo tenako manokana miaraka amin'reto namako rehetrarehetra reto okitsika anaiky ny safidim-bahoaka okitsika anaiky ny safidim-bahoaka tsy te aheno zay rehefa aveo hoe misy an'izao ndray na misy an'ity ndray na misy an'ity ndray eo trangana fo tsaray ny vahoaka malagasy tsika rehetrarehetra zany ao anatin'ny tranga zavatra mitranga tsisy président anankiroa tsy maintsy anankiray ihany président zay ho lany eo ka oka zay tsy lany mba hipotratroka amin'ny lany ary mba hiaraka izaka ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'izay tsika menakavo zany fa tsy hoe olana ndray rehefa ohatra ka vita le zay rehetrarehetra tediavitsika dia niezaka arak'izay azony atao sy ny hiampoka an'le mangarahara zany vahoakytsika mba hanaitsy ny défaite raha ohatra ka misy an'izay défaite zay satria tsy misy président anankiroa eto Madagasikara fa président anankiray ihany no an'ny vahoaka malagasy ray manontolo ka miangavy anareo zay tompoko mba hampita an'izany teny zany any amponiny malala. Raha mikasika ny vokatra kosa indray dia ny faraiky amin'ny telopolo ny volana desambra no amoahan'ny seni ny vokatra vonjimaika mba ho fanomezana faran'ny taona avy amin'ny seni. Mahakasika ny lisam-pifidianana kosa indray dia ny lisam-pifidianana tamin'ny fiodinana voalohany ihany no ampiasaina amin'ity fiodinana faharoa ity. Ny bileta tokana kosa indray dia 310 tapitrisa no atonta ary manomboka rahampitso ny fanotana ny bileta. Ny endriny kosa indray dia amin'ny endrika A5 izany hoe A4 mizara roa. Tsy nisy niova kosa ny fanamariana sy ny sary ao anatin'ny bileta tokana nitovy tamin'ny fiodinana voalohany hatrany. Mbola ny logiciel tamin'ny fiodinana voalohany ihany koa no ampiasaina amin'ity fiodinana faharoa ity amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Mandritra ny fiodinana faharoa dia isy ny ady hevitra enina eo amin'ny kandida roa tonta mandritra ny tapabola ny fampelezan-kevitra. Ka ny ady hevitra efatra ivantana eo amin'ny haino amanjerim-panjakana izay atao indroa isan-kerinandro dia ny alarobia ny zoma ady hevitra izay ifanatrihan'ny solotenan'ny kandida roa. Ny alahady fahasivy sy ny fahenina amby folo ny volana desambra kosa ny tena kandida mihitsy no hiatrika ny ady hevitra mivantana. Nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny kantiny manokana ny kandida faniry-soherinay Androany fanoana ny kandida larana fahadimy amby roapolo marika Ravalomanana amin'ny fiodinana faharoa no ny teboka iraisana eo amin'ny vina ampandrosoanan'ny Madagasikara no antony anohanany ity kandida ity ny kandida marika Ravalomanana. Isakilan'izay tsy mbola naneho hevitra mikasika izany ny kandida marika Ravalomanana saingy efa nametraka hatrany mpiandohana kosa ny tenany fa misokatra ho an'ny rehetra amin'ny fiodinana faharoa. Edena Elia. Tamin'ny alalan'ny compte Facebook no namoahany kandida faniry-soherinay ny fanambarana fa anohana ny kandida marika Ravalomanana ny tenany amin'ny fifidianana fiodinana faharoa. Toy izao ny vakiny izay ampahany fanambarana nataony izay.
miazakazaka mafy ny toedra rankehitriny ary hita sy tsapa fa tsy ho azo idovirana intsony ny fifidianana fiodinana faharoa araka anjijana voaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny tanjontsika hatrany dia ny anafoana ny kolikoly sy ametraka ny tanotandalana ary ady amin'ny tsy fandriampahalemana anafoana ireo fifanarana miafina rehetra miendrika fivarotana tanindrazana sady fandrombana ny harem-pirenena mba hisitraka izany izao sy anao ary indrindraindrindra hijery akaiky ny momba ny zone économique spéciale na ny ZES noho izany mba ho tombontsoa ambony firenena sady tsy ho mpitazapotsiny sy ho fandraisana andraikitra trany dia nanapa-kevitra ny tenako faniry soherinaivo fa anohana ny kandida marika ravalomanana laharana fahadimy amby roapolo amin'ny ity fiodinana faharoa ity satria tsy mifanohitra amin'ny foto-kevitra ijoroko ny vina izay entiny antsoko izay rehetra resy lahatra tahaka andeha hifanampy sy fanometanana hiaro ny safiditsika amin'ny osoka mety hitranga toy izay ny ampahany tamin'ny fanambarana nataon'ny kandida faniry soherinaivo androany faha-3 Novambra 2024 tsara ny mampafantatra fa misokatra ho an'ny rehetra ny kandida marika ravalomanana ho an'ireo izay te hanohana azy ary efa nambarany raha teo izany taorian'ny fifidianana fiodinana voalohany iny eo amin'ny tontolon'ny toe-karena sy ny fandraharana kosa dia nampafantarina androany tamin'ny mpanao gazety ny fivoarana nisy tamin'ity taona 2024 ity teo amin'ny tontolon'ny fandraharana anisan'izany ny fanamorana ny dingana tao eny amin'ny fitsarana ara-barotra ary ny fanamafisana ny serasera eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Jessica Miray sy Mathieu Prancy. Ny ODBM na ny Economic Development Board of Madagascar dia miandraikitra ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana sy toe-karena. Misehatra eo amin'ny tontolon'ny fampivoarana ny varotra ihany koa. Isan-taona toy izao dia misy ny fampahafantarana atao amin'ny mpanao gazety ny fivoarana eo amin'ny tontolon'ny toe-karena nandritra ny taona. Ka androany no nanaovana ny taona 2022. Miabo raha nitatitra ho an'ity taona 2022 ity eo amin'ny famatsim-bola avy any ivelany amin'ny fanampiana ny mpandraharaha eto an-toerana. Fa tatitra tamin'ity taona 2022 ity ihany koa ny hanamorana ny dingana tao amin'ny fitsarana ara-barotra amin'ny fampiasana logiciel izay afaka manaraka dosie an'olona iray ka tsy hisy intsony araka izany ny dosie tsy hita. Atao izy manana olana amin'ny fitsarana ka entiny amin'ny fitsarana raha hoe labe ohatra ny fikirakirana ankarany dia efa anena ny tombotsoany izay raha toko izy mahatsapa fa ohatrany hoe izay misy moa zany efa ohatrany hoe tenenana amin'ny fitsarana dia indray hoe misy fitany lany dia tsy atsapan'izay intsony ny olona zany satria amin'izao fotoana izao dia na ny mpitsara mitsara ny raharaha dia efa ilay misy logiciel izay ampiasan'ny fitsarana izay logiciel izay zany no manome ny raharaha hoe mpitsara ranona no hitsara azy amin'ny andro an'io mpitsara ranona no andrainy raharaha amin'ny andro rapitso. Le logiciel io koa zany dia ahafahana manaraka na trasable ny atota-taratasy nadiraina ny dossier ny vokatra izay koa dia tsy hisy tsony ny hoe ny raharanay dia tsy hita tsony tsy fantatra tsony izay efa rany satria hita ao amin'ny logiciel hita daholo zany rehetra zany. Afaka hoentina eny amin'ny fitsarana ara-barotra ny olana ny fanolanana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Ohatra, orinasa iray tsy mahefy fa vidiny entana na ilay antsoina hoe créance. Eo ihany koa ny olana eo amin'ny tsy fifanarahana amin'ny fananganana fotodrafitrasa. Azo ny fitsarana ara-barotra atao ihany koa ny mandrava na dissolution na orinasa anankiray. Atao hoe ady ara-barotra dia ny raharaha izay misy ifanolanan'ny olona commerçant izany hoe olona ao anatin'ny sehatry ny varotra. Fitsarana ara-barotra ihany koa dia mahefa mikasika ny fandravana na dissolution ana société anankiray. Dia ny fitsarana ara-barotra dia misy an'ilay ataontsika hoe procédure collective d'apurement du passif izay mahakasika ny commerçant anankiray zany izay manana fahasahiranana tsy mahavita manefa ny trosany intsony amin'ny olona izay manana trosa aminy. Rehefa tonga zany izay fotoana izay eo ilay ataontsika hoe cessation de paiement, en état de cessation de paiement zany le olona iray dia tonga manao déclaration izy any amin'ny fitsarana dia arahany fitsarana ny fandravana ilay société
ary fandoavana fanefana an'ireo trosa izay tsy voaloha eo. Ho an'ity taona 20 sy 20 ity hatrany dia orinasa manodidina ny 710 no voarakitra ao amin'ny EDBM ka ny 320 isanjato amin'ireo dia misehatra amin'ny tontolon'ny fanodinam-bokatra sy varotra na secteur tertiaire. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray toy ny isan-taona dia misy ny fanomezana tolotra ho an'ny mpankafy Canal Plus na izany ho an'ny vao hiditra na izany ho an'ireo efa ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Canal Plus. Amin'izao faran'ny taona izao ary dia hisy ny tolotra ho an'ny rehetra ao amin'ny Canal Plus ary ao ary ny fanampanazavana mahakasika izay. Amin'izao ankatoky ny farantaona izao dia hisy ny tolotra omeny Canal Plus ny mpanjifa. Tafiditra ao anatin'ny tolotra ihany koa anefa ny mbola tsy mpanjifa. Aotra ariary ny vidin'ny décodeur ary azo ny chaîne rehetra ao amin'ny Canal Plus ihany koa ny mpanjifa vaovao mandritra ny 520 andro. Ho an'ny efa mpanjifa kosa indray dia azo ny tolotra ambony amin'ny tolotra ampiasaina andavanandro mandritra ny 520 andro ihany koa. Araka ny fanambarantsika teo moa zany dia isan-taonantsika zany manana tolotra ho an'ny mpanjifa rehetrarehetra. Ho an'ilay mpanjifa vao hiditra ato amin'ny Canal Plus sy ho an'ny efa mpanjifa. Amin'ity moa zany tena tolotra goavana tolotra ho anareo dia ny décodeur 0 ariary ho an'ny fidirana ao amin'ny boky Canal Plus manomboka amin'ny formule évasion ilay izy. Dia ankoatran'ilay izy 0 ariary ny décodeur dia mbola misy ihany koa ny mandritra ny 520 andro mahazo to Canal Plus le inona moa ny filazantsika anazy zany ny chaîne rehetra atao amin'ny canal zany ny mpanjifa vaovao. Ny mpanjifa efa teo moa zany dia mahazo ihany koa na ankoatr'izany mandritra ny 520 andro ny chaîne ao amin'ny tolotra ambony ny tolotra ananany andavanandro. Fa mandritra izao farantaona izao ihany koa dia hitombo ny fandaharana ao amin'ny Canal Plus izay natokana ho an'ny mpianakavy. Hisy ny fandaharana aram-panatanjahantena, hisy ny série ary koa ny dessin animé ho an'ny ankizy. Fanatanjahantena ahitantsika ny Grand Championnat Européen toa ny UEFA Champions League, Europa League, Premier League, Ligue 1 sy ireo karazana match magoavana toa ny Boxing Day sy ny karazana journée ao anatin'ny ireo fandaharan'ireo. Ho an'ny ankizy misy koa ireo production en Disney malaza toa ny Coco dia misy nataon'ny Studio Canal Paddington, Casse-Noisette sy ny tsy voatanisantsika eto. Dia misy ihany koa ankoatran'izay ny série vaovao amin'ny Novelas TV izay be mpakafy be, Catalina izay ho avy amin'ny 13 Desambra. Marina moa fa haharitra hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana Desambra ity tolotra omeny Canal Plus ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Angazitrana ny fanaranao izany hatramin'ny fanariny mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao amin'ny rapisto izao indray.